ofisialy niatrika asa-pirenena mahakasika ny fitsinjaram-pahefana iny mpanao politika maro no nitondra ny fomba fijeriny. Miarakisika nasainy dia tonga, nasainy mivadadana dia tonga. Nieritreritra ny tsara ary nizaniza teo tsy vetsy zany eritreretra satria ny mpandroso ny firenena mijerena ahoana ny fomba hijerena ny fomba ampandrosoana azy dia izay ngamba ny hitan'ny zareo hoe any amin'ny concertation nationale mijerena ahafahana mijery milesoka araky le exposé teo zay hita tsy nahatanteraka ny fampandrosoana Madagasikara dia iny marenina zany izy zany mieritreritra tsara dia tsara ary arabaina ny olona nanaeritreritra an'io fa ny fanatanterahana azy zao mitokony fijeretsika satria matoa tsy tomomba narereny taloha reny dia tsy tanteraka ny zavatra nieritreretiny zay ngamba ny fetaner raha misy miaraka mbazaiko milainanay firenena imbolana anay ty ary zay tonga amile resaka foana hoe hiaraky sika tsika rehetra nay raha mijery le olona tao nitsika dia mihevitrany maro mantakadavitra ny olona rehetra ny mavaka manao an'izany tsy vitan'olona samlery ny fampandrosoana ny Madagasikara ary zay no mahatonga anay hoe hiaraky sika ampandroso an'ity firenena imbolana manana proposition manokana ve miaraky sika sarotra lon'olona zay an'izay io moa samby mijeriny azy ary io koa ny mety mitovy ihany ny eritreritra mitovy ihany ny mety ny propositionay fa ao anatin'ny eritreritra ny zareo ny fotoana ka araky le lazaiko teo dia ny fomba anatanterahana azy ny teny matandrona mahafinaritra mba hampandrosoana tena andrasana oharina atsikasy tia dia ny zavatra izy indrindra dia fampandrosoana satria izay no manahirana indrindra tontolo izao ary izany no nasan'ny malagasy ary veliko fa ny zavatra toy izany tokony iraisana feo ary iraisana ina ny fanatanterahana fampandrosoana azy satria miantony fidianany vahoaka olona fidy ary miantony amiatrahany mpitondra dia maha hijerevany izay ambidiny fiaina ary veliko fa zava-dehibe ny fanatrehana ny zao ary mino a fahorinany fanaovana an'le atsikasa dia tsy hijanona ho ampitatarafasy sy ho ampitakevitritsiny izy fa mba mifanatanterahana zay mba hisy fetraikana tena mazina tokoa moa fa le kabary zay mifadimy zao tsy hoe voalohany zany zao misy ny atsikasa natao fa nata amin'ny andronay aza dia fa misy le ataontsika hoe reny assise régionale regny ametrahana amin'ny fotony ny resaka décentralisation ny resaka déconcentration eny fa na ataontsika hoe tonga ny adievitra tamin'ireny hoe resaka fédéralisme sy zavatra ohatr'izany ny zava-dehibe angambany amin'ny adievitra toitony ange dia tsotra hoe ny anatsarana ny atao hoe ny administration zany dia ny servir na hitondra vokatra any amin'ny vahoaka any fotony ka ny adievitra mipetraka foana zany hatramin'izao dia hoe hitondra tokoa ve lay zavatra andrasan'ny vahoaka ny adievitra toy izao dia ny eo amin'ny hoe lafiny administration zany manompo ny vahoaka tokoa ve ny fahefana rehetra zay atao hoe any akaiky azy any mitondra fandripahalemana ve mitondra fampandrosoana ve mitondra ny ataontsika hoe ny fampienana ny fahantrana ny ady amin'ny fahantrana ve satria ny adievitra lehibe mipetraka ange dia hoe eo lay mpitondra zay manatsara foana ny fahefana azahoany mametraka an'izany fahefana zany any fotony fa eo ihany koa ny vahoaka zay miandrandra tokoa ny atao hoe fampandrosoana hipaka any antokatrano ihany ka izay no fanontaniana mipetraka foana zany amin'ny atrikasa toitony ka dia raha ho anay aloha zany efa betsaka ny asa sy ny tolo-kevitra efa natao na tamin'ireny assise régionale tamin'ny sivy sy roa arivo reny fa dia andrasana hoe hipaka ny avahoaka tokoa ve hitondra fandrosoana tokoa ve ampiena ny fahantrana tokoa ve ampiena ny tsy fandripahalemana tokoa ve ary ampiena ny ataontsika hoe népotisme politique ve ampiena ny atao hoe clientélisme politique ve ny atrikasa toitony satria zany ny ataontsika hoe zava-dehibe tsy mampandeha foana ny adievitra atao eto amin'ny firenena tokony
sorana manokana ny ministerany ny intérieur zay miezaka anao ny ainy tsy zavatra mihitsy mampandroso n'izao énergie décentralisation ny tenanay tonga eto mazava ho azy anome sosikevitra anorotoro lalana satria manano stratégie zahay fédéraliste mazava ho azy hoe ka raha ny programme président moa mazava ho azy koa narahatsika regny tena ataoko hoe mahafinaritra satria isanterahany zany ny programme ary ny ministère moa mazava ho azy hitatsika n'rany pirenena zao ka aingany tafita tonga tanteraka tonga tokoa zany décentralisation fa tsy atao cinéma sahala nataony sasany taloha nandrifiny telopolo taona midadadaina ny décentralisation ny fédéralisme mazava ho azy nefa tsisy tonga amin'ny fotoana zany développement zany satria iny olona mpangolo aty Antananarivo daholo ny fahefany ka miroso am'izao fotoana zao ny ministère ampandeha an'izao décentralisation erika tokony garainy izy ary sorana manokana izareo amin'ny gouvernement zay ina moa sy ty miélaborer zao ny plan de décentralisation zao aingany tonga am'izay tantiny hoe ny programme zareo ary hitafaboaka ty firenena